Havandra, valala ary haizina. Ireo no loza vodiniantsika indray amin'ity Alakamisy fa 7 volana Jolay ity, manasanao mba haritra hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, naiza toerana misy anao dia atolotra anao ny arahaba, feno fifaliana, andeha fanofahofantanana isika mba hosolo ny fifandraisan-tanana, dia atolotra anao ihany keo ny firarintso rehetra, ny fiadanan'ny tompo ane ho aminao sy ny ankonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao. Rainay any an-danitro, misotranao hoe zahay no fotoana sarobidy omenao anay afanay miaraka mandinika ny teninao. Mamela ny elokay ary mamondrafo aminay, irinay mba vita fihavanana aminao zahay raha miaraka mandinika izao teninao izao. Kehitriny ary mangataka ny fanena masina mba arotsakao aty amponay, koa mitenina Jehovah fa mihaino anao zahay minaran Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Andeha iverenantsika indray le andinina tao tadina amin'ny Exodosy 7 ka ny andininy 5:10. Hoy izy hoe, dia niamafy ny fon'ny Farao ka tsy mba nandefa ny zanak'Israely izy araka izay fanampilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy. Androany dia andinika loza afandraisika dia ny loza fahavalo sy ny loza fahasivy ary iverenantsika ny loza fahafito azafady hodiniantsika izany. Amin'ny Exodosy 7 manomboka amin'ny 1:10 no ahitantsika an'izany. Averiko indray mandeha, avery merintsika mandrakariva. Fa niafatra ny baiko menan'Andriamanitra ny Mosesy sy Arona dia miteny amin'ny Farao manao hoe alefaso ny oloko anompoa. Zay. Kanefa mifantatsika hatramin'izao dia mbola nanamafy ny fony Farao. Androany dia iresaka tsika ny amin'ity loza fahafito ity, ary izay no jerentsika indray androany. Dia izao no voalaza amin'ny 1:12. Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia niampahita anao ny heriko mba ambarany amin'ny tany rehetra ny anarako. Ny tena tanjon'Andriamanitra zany amin'ireo loza ireo, tsy hoe fampijaliana na famonoana ny Egyptianina, tsia, fa mba hampafantarana ny vahoaka rehetra fa Andriamanitra no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra, manana ny heriny amin'ny tany rehetra izany Jehovah izany. Dia 1:17, mbola mirehireny amin'ny olokiany va ianao ka tsy handefa azy? Indro raha mpitsy toy izao dia ampilatsaka havandra be dehibe ao izay tsy mbola nisy toy izany teto Egypta hatramin'ny andro nisy ny mponina ka mandraka ankehitriny. Ry mpiara-midinika namana, Nout, ilay andriam-bavin'ny lanitra sy ny habakabaka izay ninoany Egyptianina fa mifehy ny zavatra mitranga eny amin'ny lanitra sy ny ambonin'ny tany, ary ozirisy kosa ny Andriamanitra ny vokatra sy ny famokarana. Petsaka Andriamanitra karazana sampy ninony reto Egyptianina reto. Tao anatin'izany loza zany nefa dia voaro izay nanafina ny fanahany tamin'ny fialofana. Zao no voalaza mantsy. Hoy izy hoe, eo amin'ny 1:20, ary izay natahotra ny tenin'i Jehovah tao amin'ny mpanompon'ny Farao dia nampody ny mpanompo sy ny biby ho any an-trano. Fa izay tsy nandatsaka tao am-po kosa ny tenin'i Jehovah dia namela ny mpanompony sy ny biby ny tany an-tsaha ihany. Dia o Jehovah, ahinjiro tamin'ny Mosesy, ahinjiro manandrifo ny lanitra ny tananao, dia isy havandra hilatsaka amin'ny tany Egypta rehetra. Dia any amin'ny olona sy ny biby fiompy ary ny anana rehetra izay any an-tsaha eran'ny Egypta. Dia mpiara-midinika namana, taonteraka, somatsara ilay teo zavatra. Inona ny zavatra nitranga avy eo? 1:17, dia naniraka Farao napaka ny Mosesy sy Arona
ka anao taminy hoe efa nanota aho izao tam'izao ka Jehova no marina fa zao sy nivoaka kosa nomeloka. Efa teo ambaravarany fibebahana i Farao. Dia ozy mangatamy Jehova. Aoko izay nikotrokorana sy ny havandra dia alevako tsy teo etaetiny intsony ianareo. Efa teo ambaravarany fibebahana i Farao. Kanefa nizatra nitranga amin'ny 530 ary no nihitany Farao fa nitsahatra ny ranonorana sy ny havandra ary nikotrokorana dia mbola nanota indray izy. Ary mpiara-midinika namana tsy niova i Farao. Natsona hoe Seta indray ny andriamanitra Egyptianina tafio-drivotra sy ny ady ary ny fikorontanana. Ary Izisa no heverina ny Egyptianina fa andriamanitra ny fambolena. Dia teo koa ny andriamanitra ny rivotra atao hoe So. Ny Serapisindray no atao hoe andriamanitra ny fahavanonana anaka, ny fanasitranana. Zany rehetrarehetra zany teo daholo. Kanefa teto dia nangataka Farao mba handefa ny vahoakan'i Israely saingy no lavony indray izany toe-javatra izany. Teto dia nanao marimaritra iraisana i Farao manao hoe izao voalazany eo amin'ny 7. Hoy izy hoe 9. Mandehana are manompoan Jehova Andriamanitra reo nefa aiza moa no andeha? Ary Mosesy ny tanora sy ny antitra aminay no entinay andeha, ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amalosinay. Ny zanaka vavinay sy ny ondry amalosinay ary ny ombinay entinay andeha, fa isy andro firavoravona ho an'i Jehova. Fa hoy Farao taminy, aoka ombanareo ihany Jehova, raha andefanareo mba amin'ny zanakareo madinika, mitandrema fa misy ratsy eo alohanareo. Titeny zany Farao manao hoe aza hoentina ny ankizy madinika ny zaza-mambehivavy fa mety hisy loza hitranganareo. Fa tsy izany. Re mpiara-midinika namana, tsy izany no sitrapon'Andriamanitra, tsy izany no baikon'Andriamanitra. Nolavo Mosesy izany satria hatramin'ny zaza mambehivavy dia tsy azo sarahana amin'ny fiankohofana ny mpianakavy ny finoana. Tsy afaka misaraka ny ray aman-dreny ny ankizy eo amin'ny fiankohofana amin'Andriamanitra. Fara dia zao irano andriamanit-dehibe ny Egyptianina. Io le hoe andriamanitry ny masoandro, andriamanitry ny volana. Ka tamin'ity indray mandeha ity nefa dia nasehon'Andriamanitra ny heriny fa nanerana ny Egypta nandritra ny 3 andro dia nisy haizina tamin'izay fotoana izay. Zao no voalaza eo amin'ny 1:20. Zao no voalaza. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy hahinjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy haizina amin'ny tany Egypta. Dia haizina azo tsapaina, haizina tena tsy hifankahitana ny dikan'izany. Dia nahintsy Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany dia nisy haizim-pito eran'ny tany Egypta rehetra atelona. Io ny famindrampon'Andriamanitra farany. Io no alanenina farany ataon'Andriamanitra amin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra mba hahafahany miverina amin'Andriamanitra, mba hahafahany manaiky ny baikon'Andriamanitra. Saingy hitantsika tsara fa nahendry Mosesy ny tanana. Dia zao voalaza eo amin'ny 7:20. Koa tsy mba hifankahita ny olona na niala tamin'izay nitoerany atelona, fa ny zanak'Israely rehetra kosa dia hisy mazava teo amin'ny fonenany. Zany ny fitantanan'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra fitahiana ny zanany. Omen'Andriamanitra fitahiana ny zanany. Ary zay natonga ny teniny reto mpanompon'ny Farao amin'ny 7 amin'ny toko 10. Hoy izy hoe ary ny mpanompon'ny Farao taminy, mandra-paoviana no fandrika antsika iny lehilahy iny, alefaso ireo olona reo anompony Andriamanina, tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egypta. Ry mpiara-midinika namana, tena loza nandrava tanàna le zany. Iloza tany Egypta io. Ary zany ny zavatra nisy. Tena mbola tsy niova ihany Farao. Ary amin'ny 7:20 ary Farao dia nampakany Mosesy ka hoe mandehana nareo manompo an'i Jehova, fa ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo ihany no aoka velanareo, ary zanakareo madinika aoka hiaraka aminareo koa. Ary Mosesy, ianao no anolotra eo an-tanany
izay fanatitra hotorana sy fanatitra fahalasatra aterina ho an'Andriamanitra. Hitantsika tsara zany fa nitady hevitra indray Mosesy eto amin'ity toe-javatra ity. Ry mpiara-midinika namana, natony ahoana ny lehiben'ny loza niandra tamin'ny fireneny dia mbola nanapa-kevitra mandrakariva Farao ny hanohitra sy tsy hilefitra. Na dia tsy fantatsika aza ny tena antony antsika tao am-pony dia ny zahatra fantatra dia zao: ny avonavona ity mpanjaka ity. Ry mpiara-midinika namana, hoy ny Solomona boky ny Apôna 5:20 manao hoe: ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialoha ny fahalavona. Potra ny valala, ny seho ny aizimpito. Ny aizimpito fotoana anankiray izay nentin'Andriamanitra mba hampiritreritra ampisaintsainana an'ny Farao mba hahatonga azy hanaiky ny fitantanan'Andriamanitra. Dia zao mivoalaza amin'ny andininy 7:20. Tsy niova nefa izy, dia zao mivoalaza: ary Jehova dia nanamafy ny fon'ny Farao ka tsy nentina handefa azy izy. Ndikany hoe nanamafy ny fon'ny Farao, neken'Andriamanitra ny safidiny. Tena azo lazaina hoe nasian'Andriamanitra tomboka se ny safidiny Farao, zay le hoe nanamafy ny fon'ny Farao Jehova. Tsy hoe Andriamanitra akory nanao hoe aza manaiky ianao, fa zay no safidiny satria nomen'Andriamanitra safidy malalaka ny amin'ny faneken'Andriamanitra ity mpanjaka ity. Ary hoy Farao taminy: miala amiko koa mitandrema fa aoka tsy ahitany-tavako intsony anao am'izay andro ahitanao ny tavako dia ho faty ianao. Ary hoy Mosesy: marina zay lazainao fa tsy ahitany-tavako intsony aho. Ry mpiara-midinika namana, tsy fantatry Farao fa tsy niainy ihany ange ny tany indomondozy, fa niainy zanany, ny mpanompony, mpiray firenena aminy tany indomondozy. Ry mpiara-midinika namana, amin'ity androany ity dia ampafantatra anao fa miala nenina mandrakariva ny amin'izay avavonjy Andriamanitra. Miala nenina mandrakariva amin'izay avavonjy anao Andriamanitra. Ataony avokoa ny fomba rehetra anjarako ny manaiky na tsy manaiky. Hanamafy ny foko fia tahaka ny Farao zay nanamafy ny foko ka tsy lefitra hiavonavona eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tompony anomeanao ny fahaiza mandray fanapa-kevitra, fahaizana mandray safidy tsara amin'ny fiandaniana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, any an-danitro misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao zay niarahana nandinika teto androany. Dia irizo am-ponay ireny teninao ireny, ary aoko izahay mba ianao no safidinay, ianao no Andriamanitray. Mangataka izay Andriamanitra mba tsy ho tahaka ny Farao, ka na dia eo aza ireo karazana antso sy karazany mba hiverenana dia nanamafy ny fony, fa ampikosa izahay anaiky ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Minaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen.